Naneho ny ahiahiny ary koa ny sendikan'ny indostria eto Madagasikara na ny Sim nandritra ny fihaonan'izy ireo tamin'ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ny tolakandro teo dia ary hojerentsika ny sary. Niompana tamin'ny teboka telo lehibe ny fihaonan'ny sendikan'ny indostria eto Madagasikara tamin'ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ny tolakandro teo. Anisan'izay ny ahiahin'ireo indostria manoloana ny zava-misy ankehitriny. Marihana fa any amin'ny 5,5 alina ny asa izay ateraky ny indostria eto Madagasikara. Ny voalohany indrindra ny mampiseho ary ny nandrosoan'ny bureau vaovao amin'ny mandritra ny voataona ny syndicat des industries de Madagasikara. Ny zavatra faharoa misanay dia eo amin'ny lafiny ny asa mandraraha izay indrindra amin'ny industrie izay ankehitriny ohatrany mamana kely ary nanome fatokiny izy fa hito tsara ireo fampikarana izay ataontsika eto an-toerana. Ny industrie malagasy dia amin'ny toe-javatra izay misehy eto Madagasikara dia maro ireo mpikambana ny syndicat des industries mba nahitany hoe ahoana marina izy ity ary zay ny antodina itaty metoky izy fa tsy isy voakasika ary manatiny izy fa ilamina daholo ny zavatra rehetra. Ny zavatra fahatelo dia narosonay ny tetikasa izay atao amin'ny 17 jona miaraka amin'ny fondation Frédéric Ebert izay ataonay any vato momba ny code de l'industrie. Rehefa tonga eo amin'ny dingan'ny fandrosoana dia misy foana ireo manao izay ampiematra amin'ny Madagasikara raha ny fanamariana izay noentin'ny ministra. Tsy ho tantin'ny industrie eto amintsika intsony raha mbola misy crise vaovao indray. Tsy ho tanty intsony. Zay moa dia ohatrany hoe fijerena tombotsoa manokana ho an'ny sasany fotsiny ve fijerinay azy. Raha zay eto amin'ny industrie, ministère de l'industrie toy izay hoe tsy rariny koa zangamana. Zao taon'izao olona mitady tombotsoa manokana zao tsy rariny intsony. Olona tokony hanao lalàna no tsy manara-dalàna. Misy fiatraikany amin'ny famatsim-bola tokony ho azo izao zava-mitranga eto amintsika izao. Efa tonga eto amintsika eto ny FMI Fonds monétaire international amin'izao fotoana izao. Vao verina avy any Europa ny tenako réunion Afrique Caraïbe Pacifique miaraka amin'ny Union européenne. Hoe aiza ny vola mena ny Madagasikara. Reto ny vola efa voafetra reto ny mena Madagasikara. Verina aingana. Anasinjareo mody mihitsy moa andananao mody fa tsisy ho azonao aty raha zao no miseho-paseny à Madagasikara zao. Na ny avy eo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina na ny sendikan'ny indostria eto Madagasikara dia nanamarika fa ilaina ny isin'ny fitoniana ary ny fihaonana androany dia natao ihany koa mba hijerena ny fomba hifanomezan-tanana.